Nandratanteraka fivoriam-be ny inspecteur de domaine omaly ary nitoy androany izany. Anisany noresahana tao anatin'izany momba ny faritra ara-toekarena manokana na ny zone économique spéciale sy ny mikasika ny famondrana lova izay fampanantenan'ny filoham-pirenena ny anaovana homamem-pona azy manomboka ny voalohan'ny volana janoary hatramin'ny faran'ny volana jona ho avy izao. Takin'ny syndicat inspecteur de domaine nandritra ny feonam-be ny toto-sain'izy ireo ny amoahana lalàna mikasika ny faritra ara-toekarena manokana na ny zone économique spéciale sy ny faritra anaovana fampiasam-bola ara-bola na ny zone d'investissement agricole. Toko tadirina ao anatin'ny fitoam-pivoriana ara-potoana ny antenimera-pirenena no andiniana ireo. Ankoatra izay, mitaiky ihany koa ny antarana ny fotoana hamelonany atota taratasy banga amin'ny famondrana lova sy ny famondrana ny tany lehibe ny lozan'ny tompony syndicat inspecteur de domaine. Zone économique spéciale sy ZIA, zone d'investissement agricole. Mangataka izay eto anivon'ny syndicat inspecteur de domaine mba ho régularisena ao anatin'ny fotoana fohy ny mahakasika anazy io satria dia raha malala fa nandeha aloha ihany ny sarety no miombya ka mba ialana ny resabe mba avitany resabe dia mangataka izay maninona mora anatin'ity session parlementaire ty no avoaka ny texte mahakasika an'io ny mahakasika ny promesse présidentielle izay tapitra amin'ny 30 juin 2016 zao dia ny fanamorana ny fanovana izany hoe tsy androava araka ny sosikevitra tapaka teto dia azo atao ny mameno dossier izay tsy ampy manovatonga ny faran'ny taonany aoriny ny 30 juin zany mahatapitra le fepitaona fa sosikevitra koa dia anisany mamparary ny vahoaka malagasy ny fanaovana gournage fa natsitobato fa tokony ihany koa ny anaovana fanjakana ezaka be da be maninona mora atao tsy ndoavam-bola koa izy io na farafaratsiny forfaitaire satria dia tsy zaka ny vahoaka malagasy ny fanatsitobato ny droit de gournage atao eto Madagasikara. Mikasika manokana lalàna amin'ny feny géomètre expert sosikevitra nentin'ny syndicat inspecteur de domaine ny ametrahana fepetra manokana na ny disposition transitoire. Mitaiky ihany koa ny fampiarana ny lalàna 2.5 tsipika 5.7 izay mifeny sata manokana ho azy ny inspecteur de domaine.